Ny fifahina lehibe indray no antsoina ka hatramintsika indray ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fampianarana antsika laharana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatrany isika dia hiaraka hivavaka ary hametaka ny teny Josoa eo am-pilatana ny Josoa manakariva. Dia mamerina miarahaba antsika dia indray ny tena koa ny ambasadorany Josoa Ziadia no mandroso atotokanantsika indray ny amin'izao Josoa manao ny hatsarany Josoa amintsika tsy avy eny an-tokantrano. Tena soa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny lohateny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra n'izao ny ho an'ny hafa firenena aloha ny resantsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lanonamose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa mena antsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny laharana, androany satria dia misy laharana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditsy atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reka vakintsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny taona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Taona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao no malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australianina na vietnamianina, afrikanina, tandrina didi folo, dia rehefa nampianariko hoe tsy natokana ho anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nitenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Josoa tompon'ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Josoa tompon'ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vakintsika Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo manomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inonika ity teny ity ho an'ilay mpandika lalàna, ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inonika ity Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany ilay hoe anao ilay tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe ilay miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io dikan'izany zava-miafina izany na hidevoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaitra ilay misakana ankehitriny andininy fahavalo. Ary dia aseho an'ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Josoa tompony fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra no izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izao hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrana io didi folo sy lanonamose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo na hoe Jisasy antsoinareo. Izy zao io. Ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponareo io zao izay no matsizany io ho hanomboka zavainy Ziadia moa laharana fahaefatra ambassadorany Josoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soatra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Josoa ilay teniteneninao. Satria metraka fantenao fa iza izany Josoa izany mazavaintsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina. Dia ny fandikana lalàna dia
satria ilay mpandika lalàna dia hoaseho dia hoinareo koa zao efa anisan'izany ianao zy efa mitandrina didifolo io anisany nakaikai mihitsy zao ianao satria efa teneninao fa natokanao ny zanak'israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa nteneninao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifolo sy lana mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine ifa ianao mbola mitandrina ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseho fampandika lalàna nareo dia iny ozy ny ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofonay ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevina anareo efa metraka afantenareo fa izy le Josoa efa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io lay ten'Andriamanitra marina miteny aminareo hoe mialamy ididifolo fa tsy izy anio io tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa non Yahosoa no anaran'izay izy zao no midevy alehan'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevy ale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na ampianatra anareo mitandra ny didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia ho foanany amin'ny fofonay ny vavany ho levony eo sao tompo amin'ny fofonay ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Yahosoa no anarany ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany mihitsy ianao zany tena ho piteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe ho vonoiny Yahosoa amin'ny fofonay ny vavy ianao ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexista ntsony ianao ataon'lay Andriamanitra Elohei Yahosoa tena tsy miexista ntsony ianao dikan'izay dia eno indray ny toyny mbola misy zava-doza toy indray ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasa dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana izy zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitolo izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana ny vifagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandray any ampitan-dranomasina any jereo vi mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny larana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olam-pandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farantiny ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambasadeur-ny Saziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa ho very amin'io ianao dia ary le divolo mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tamin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le divolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantarainy aminao io satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay aminjena azy izy tsy mety mihainy teny Yahosoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandray any no misafidy verena amin'izay nareo amin'ny Yahosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Yahosoa tompo ny fofonay ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanota reo dia holaiza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Korinthiana voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Korinthiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Korinthiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena taondray rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fantaniana moa dia afainareo foana nimbo telefona
dia afaka mametsaka nareo kotana voalohany toko fahena andiny fasika to amraika ambiny folo ohatsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna dia nareo mpitandrina didifolo dia anisany ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany toy zany hoe fiainareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay ye ny olona atao amin'ny aoso azo mitory an'izao fampianarina zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny aosoa fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra aza mety ho fitany ianareo ny olona tsy marina dia tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'andriamanitra ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany a dia ho any amin'ny elo nareo satria afa firenena eo zany hoe aronandre le amin'ny israely any resaka an'izay rehefa avy eo e aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy le ty amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao a mba afantaranareo marina dia aza mety fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadiny olona sy ny sotomita sy ny mpangatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe mazava-be ty andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra fa tsika moa dia nakasary mihitsy ny hoe ny mpandika lalàna dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'andriamanitra dia tsy mba andova ny fanjakan'andriamanitra mazava-be io tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra faran'io zany tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra tsy vantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra ny olona mpanota ny olona mpitandrina didifolo efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany dia mpanota ianao dia zay ngeny moa tonga nareo tena miteny hoe mpanota io e le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso le andriamanitra tompolonareo mihitsy mampianatra sandoko anareo satria izy diso zavatra tsy tokony hoarahanareo na rahanareo dia ionareo fa diso dia mpanota anareo dia mankany amin'ny elonareo zay roa zay a fahatelo vaketsika indray ny amin'ny apokalipsy 21-27 apokalipsy 21-27 a makaiza indray ny mpanota dia reo tsika mamaky anazy ato foana e apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria izy toran'ny lanitrylanitra moa ty tantarain'ity dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitrylanitra mihitsy zay tsy masina ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany tena diso lalina mihitsy angenareo e mpandika lalàna na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra anatin'ny bokyny fiainana izay ny zanak'ondry ihany aza mananteny hoe voasoratra amin'ny bokyny zanak'ondry ianao satria ny anao ra le andriamanitra tompolo hoe fa diso io ny nampiantrany hoe mitandrema ny didifolo nefa le didifolo aty fa zatra efapotika ary tsy mety tsy azo tandremanao a tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny a nefa ianao manao an'izany efa fandikan-dalana matsiravina be ngeny nataonao zao e raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io a mahitsy be ny valiteny a araka ny soratra masina ampianarany ziady a araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elonareo rehefa tsy makany amin'ny lantilanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo e ka mandinianao nydikan'izay zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao a ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria gravy mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany ny fampianarana manaraka mbola mety atsika hoe ny savantoza miandry anao mpanota io a dia ny apokalipsia toko fa 1:20 vakitsika zany apokalipsia toko fa 1:20 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anany ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara inona ny antony osa sady tsy mino anao osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao ampitahorony olona ianao ampitahoro mitondra fihevana efa nomenanao daholo nefa ny fanaporofonina mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao zay soratra masina tsy mino efa nazavena taminao daholo ny fampianarana nomenanao daholo ny toko sendiny ny fanazavana fotsy rehetrarehetra zay natonga nao fikitra tao mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino dia mipetraho am'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofara porofony zany ny mampanota anao a io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io ka le ravitra didifolo mihitsy ny mampanota anao
io didifolo io mihitsy tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimy rehetra afitsy ny solofary mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota indray vakitsika teny Andriamanitra zay Jaona 7:7 Jaona 7:7 tsy mihaino ny mpanota nge io Andriamanitra io Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny henony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrana didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra nke tsy mety mihaino anao porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao anisan'izany no le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio dia samy tonga asaina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra zany hoe fangamony fitandriamana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angambany izy sa 8:20 Jaona 1:5-17 hitantsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soratra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina toy ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Josoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Josoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Josoa fampianarany Josoa manko zo heninao zao hoe ny fampianarany Josoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety io fa maty amin'io nge ianao ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray raha ambasadeurany Josoa izy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Josoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Josoa ary masina foana izy manaraka lalànany Josoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrina didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria nitendry Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa nyvonoan'Andriamanitra io ka hoana moa ianao mbola very ny tandrina an'io mazava nge ny sotra masana ampianarany Josoa ary nivakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola tazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny ten'Andriamanitra raha ny zavatra noravakana fa dia tena mpandika lalàna manao an'izay to vakitsika izay raha ho an'ny Israelianina zany dia vakitsika ty teny apôstôly Galatiana vakitkely angambany izy iny tsy resy tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahalo ambin'ny folo Galatiana 2:20 2:18 izy afaty Galatiana 2:18 vakitsika andro ianarany Josoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'i Josoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israely ihany raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary efa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Josoa andao hiaraka amin'ny Josoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Josoa rehefa avy hoe iny ny mahatonga ny ambasadeurany Josoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Josoa satria Josoa tsy mampiditrinao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Iosoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay efa miditra amin'ny Iosoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra ny anaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra tomponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ady manentina hoe manatona ny Iosoa daholo am'izay fa Iosoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndanangareo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota dindra fa nitandrina didifolo indrindra ihany koa fa nympanao ratsetrarehetra ka manatona ny Iosoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 zay omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika efa kina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianaran'ny Iosoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur ny Iosoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur ny Iosoa ary mitory ny Iosoa izy zay orenesitsika ho nilarana fahefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Iosoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa ianaran'ny Iosoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitondrayntsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay de vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omeny atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka eseho aminy de hoana no veriny efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vo Iosoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Iosoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Iosoa zay no arahantsika de tsy very fa raha vo didifolo de tsy mety io no arahana raha Iosoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Iosoa Jaona 12 a de ny 49 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy zay Jaona 12:49 ny didiny Iosoa no arahana fa rehefa tsy didiny Iosoa no arahanao a na ny anara zay hoe Iosoa de didiny Iosoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe miaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Iosoa iaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy keliko ahoana moa ny anao Amerikanina na Anglisy na Frantsay nitandrina zany na anao Malagasy na Afrikanina zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko izy hotoriko misy didy zany tya nanyrahana ny Iosoa ho lazainy Iosoa io le atao hoe didiny Iosoa na hoe lalànany Iosoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io la fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ity zany de lazainy Iosoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy o hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Iosoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tampo lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Iosoa ao amin'ny Iosoa misy didiny Iosoa io a lay teneny Iosoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo miaraka le Jaona 14 ino le tenen'le olona teo
Jaune 14:22. Jaune 14:22. Hoe raha ty ianareo dia mitandrina ny didiko, ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa. Mazava angamba izay ohatsika ilay metraka fantiny ao na Jaune 14:22 raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Yahosoa iny. Ny fantaniana manaraka indray Apocalypse 15:5. Rehefa afaka izany dia nahita fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ao no lazaina fa hoe very izay any amery izay mitandrina azy. Ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra izany fa diso nareo, ary tsy azo toerina ny teny Mose. Rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc efa kitsika ny Deutéronomie eo tsika jery izay atondrena eo. Deutéronomie 3:10 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:12 vakitsika 2:12 sy 2:12 ary ny 3:13. Deutéronomie 30 11 12 13 lo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra. Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 ino vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azaona pena tsy azaona Esoa. Fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:12 tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo atsika mba ho henotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamy 2:12 dia fa ampy zany. Mose mihitsy entiny nolaza hoe tsy any an-danitra io didifolo io. Dia ny divoly zany le miteny hoe ny an-danitra io. Zay milaza fa ny an-danitra io dia divoly izy. Ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jios dia milaza fa tsy any an-danitra io. Ka ahoana moa nareo milaza fa ny an-danitra io? Fampianarana avy any amizy. Nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany. Ary Yahosoa raha nilizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io dia tsy azo foanana io. Ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'ilay didifolo. Nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azo nareo foanana io. Dia ilay didifolo izay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io. Tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo atsika mba henotsika. Hitantsika an'izay fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didifolo. Indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io. Dia ilay didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany anke tena za zao dia profo anankiray fa tena mpandika lalàna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo ireo. Ary zany no profo ho any amin'ny elo ry zareo. Petrao ihany. Dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianarany divolony fa rano lizy dia volodolo nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apocalypse 15:4 araka ny Apocalypse 15:5 ianao nge vakitsika indray le teny. Araka ny Apocalypse 15:5 teo ny voana ny tempoly dia hita tao ny taberna kely ny vavolombelona dia lazainareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay. Tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5 ary efa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tempoly dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia ilay taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo. Didifolo ilay vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa. Izay no mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona nefa ny jerevantsika iny. Taloha zany ny didifolo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didifolo. Nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didifolo. Satria tsy afaka mampitambatra ny jios sy ny jentilisa. Ary raha ny jios sy ny jentilisa anao tambatra, ahoana moa zany lasa misy didifolo any an-danitra any?
fa dia tsy mety voaloka foana nge ny jentilisa de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batisa amin'ny Iosoa fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa tao amin'ny Iosoa raha Iosoa zany natao am'le vohositra de le vohositra zany de mitafy an'le vohositra nareo le vohositra moa atao fanjakana masina de Iosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa tao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa de nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jesus de mitafy an Jesosy Jesoa ianao de Jesus Jesus de rehefa mitafy an'ireo ianao de reo le raha mpianatra anao le didifolo de rehefa nampitandremany le didifolo ianao de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa tao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao de ina ny fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manaonao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'n'anitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa tao amin'ny rafitra didifolo ho any am-danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra any tsy izy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianarantsika tao amin'ny lalana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jios sy ny jentitsy nge le didifolo nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao nyvalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zay le izy zay ka inonarany dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be dehibe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay ikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daholo ny vavolombelona teny soratra masinao manjary lasa manelingelina ny tablotsika le izy rikarpa be dehibe le vavolombelona de le hoe menatsika mihitsy le ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy ny izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika apocalypsy 1:5 donge vakitsika zay ty le vavolombelona raha boky ny apocalypsy ny resanao tany de mahitsy be apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona de inona le izy de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitry zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ray zay Iosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny apocalypsy ny resanao satria izy tompony io ray zay apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjely ny fiangonana ny Laodikia boky ny apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona izao no lazay ny amenina de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angamba zay ohatra ka manontany vavolombelona tsika de iny am'izay anao le nitsotsotsony eto amin'ny apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita ao fa indro novoana ny tempoly de taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de Iosoa fa tsisy hidirana didifolo any satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona ao de hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra donc atsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely anka izy nanao an'le fanambarana jerevantsika raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevantsika raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoiny amin'ny mpanomponya zay ny ato fanao nge tsy baiboly katolika romana tsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato
zay le hoe fanambarai ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay dahoary toko voalohany ialoha tsara ty nande ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba nyhony am'ireo mpanompony zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaonina mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindray vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 10 de hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany de no tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany de indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2 hoe Iosoa manao fanambarana de tao amin'ny tempoly jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana de zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsy hiderina 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo de zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao de andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be nga am'izay zay fampianarana zay io tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana de mbola valintsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay de ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianenak'izao sy zava-vetabeta ary ny totozy de araka ho levina koa iavà arak'izany de ny olona tsy mitandrina 10 zany no levina amin'ny afo fa tsy nilo mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny de zao ny boky ny Isia 66:17 de raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandro ny Iosoa de miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana Israely ny 10 de niditra tao am'izay ny fampahoriana nataony zareo Asirianina ny voalohany de niditra ny Babilonianina ny faharoa de niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo de niditra ny Medianina de niditra ny Persianina de niditra ny Grika de niditra ny Romanina de niditra ny Alemaina rehefa avy eo de ny farany ny ity Rosia hiditra amin'ny farany ity efa nisy le izy ndao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 9 Isia 66 de ny 16 sy ny 17 tatsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avà ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avà zay manadio zay manamasina sy manadio tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mihinana ny henak'isoa sy ny zavetaveta ary totozy de araka ho levina avokoa iavà zay ka eto zany le hoe raha mihinana ny henak'isoa sy ny zavetaveta de trany de miaraka ho levina ka le fantenin'le olona moa zay le hoe Isia 66:17 le niteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io de resaka ho an'ny Israelianina zay manina moa zay mitandrina ny 10 de nefany nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty de nao nge vakitsika zay tena Andriamanitra araka ny bokyny ato amin'ny bokyny iza moa izy Ezekiela toko 5 io izy io Ezekiela toko 9 Ezekiela toko 9 manoko andiny fahafito ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany de io le hoe Jazania reke vakitsika am'izay ny teny Ezekiela toko 9 andiny 7 manomboka
andinny fito leo andiny fafito atrany am'izay afarany eo zany a anareo zay manaraka an'le teny Ezekiela 8:7 ka hatramin'ny farany any dia teniko ny farany dia nety hoe mivavadiny kianja aho ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty dia io izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany dia loako ny ampitany ka indro nisy varavarana ary io izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely jerevana io zany dia nihitatra aho ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandaty sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo anoloanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo afovoany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka dia amin'ny andininy 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iavatsy mahita anay fa efa nafony tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany any ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo afovoany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo afovoany ijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniel isy atoko 9:20 io 9:7 ny amlozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy hafa-firenena tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao anazy hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena tao ihany koa dia nipiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy tia lala fa tsy koa hoe nakaty amin'ny hafa-firenena zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany ny konty ny amin'izany teny zany efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka efa voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary ikatra amin'ny bokyny Isaia 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany enoe anazy Isaia 66 dia ikatra amin'le faraparany ary hoe nikalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra ny evakitsika dia nafangaron'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola miatrahany hoe dia mitandrana 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraika am'roapolo nga misy zay zay 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana nataony dada iavao le oariako daholo ny zanak'Israely sy karazana dia ozy am'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatr' zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina dia misy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo na rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy haiko ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanina sabata non comparaison le tenenina eto satria hoe misy fandringanana be mandehany amin'ny Isaia 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany io hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatany ihany dia noho ary dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isany iloza ikapoka be nareo iny dia nisy tokoa nge
taranakisy tavela tao Israela vokatry zany zavatra zany io ny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary resaka ny voaloham-bolana sy satsabata io zany le resaka didi voalohany Israela ihany. De ho avy nofo rehetra ka ekoko eo anatrehako io ava io le nofo tao Israela io le mipetraka tao Israela. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo. Zany hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa ny kakany tsy ho faty, dika ny kakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avony tsy vonoina, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy ny kakana sy ny afo tsy mety maty any, eo ny afony tsy vonoina. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatrany tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa mirahaso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany loha tao amin'ny 7 izy de zany nanoe anazy hoe mbola mitohy atraty io de nazavako amintsika hoe didy ho any zanak'Israely zany leteto zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho any zanak'Israely daholo zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao intsony fa raha miditra amin'izay ianao vao may maty anao. De mirahatso antsika samitainao soa zay indray ny amaranina teny hivavaka tsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray vavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao sy ny hasoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dada Malaiava ao, avotiny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny voninahitra ao. Mba tena irosy ny olona iazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava Soasoa, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandeha. Dia zao teny mandeha zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matoky ny hatsaranao sy ny hasoavanao indrindra, fahamonjy ianao, hanavika ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao samivavaka zany. Halleluia. Amen. Dia mirahaso antsika samoteny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pianarana mandrapiziko amin'ny manaraka indray, veloma tomboka.